inty aho tandrona ranjakavola iraha ny tompo hitondra ny afatra ho an'ny fiangonany amin'ity alady fahatelo amin'ny volana aogositra nananganatsika efitsika maloha hevitra hoe ola matory lay loha hevitra lehibe hoe zay vao taitso nareo ny alohany afatra mba hakisaka kely zany Citroën C3 285 BPS 974 safady nety 285 BPS 974 Citroën C3 izy safady lela to ampitovin'Andriamanitra aminareo ry havako ny fahasoavany sy ny fiadanany mba azona mandray zao hafatra avy amin'Andriamanitsika izao ny asan'ny apôstôly toko fahinambin'ny folo ary nagaga ny perituba tena atrany ampa-pieritreretana ny perituba avy efa namboarin'Andriamanitra ifanojo amin'ity andro an'ity andro zay nanomezany tompo atsika ny fitaovana hoentina midera azy dia nde eo vakitsika andininy ray monja ao amin'io asan'ny apôstôly toko fahinambin'ny folo eny andininy fa 5:20 vakiko amin'ny baiboly voahitsy araka zay namakininy zanatsika azy teo andininy fa 5:20 hoe noho ny sasaka ny alina dia nivavaka sy ny hira fideranan'Andriamanitra ny apôstôly Paoly sy Silasy ka nyaino azy nifatotra naninona ry apôstôly Paoly nivavaka sy mihira fiderana sao dia mieritreritra nareo zany olona apôstôly zany dia tsy mahay afa-tsy mitoroteny zany hoe ratsaka vola mpitoroteny zany dia mpitoroteny fotsiny mahay mihira zany io ny apôstôly Paoly nanino mihira ary vokatry ny hira fiderana nataony dia nanina miaino Andriamanitra ka nanisy orotanina mahana ny varavarany fonja ny sokatra daoly ny gatra teny tany vato ny fatorana ny favaka sy ny hira fiderana izy fa tsy hoe ny antsoantso tao ory zareo vao tananay asa nametaka pe pankarta tao tokotany tao mpivavaka vao avoy Paoly tsy zany hena nataony nivavaka sy ny hira fiderana ary io lay antsoantsoko aminareo zay le teniko taminareo teo ohatry ny tratry ny rinona ny fiangonana tsy tena nafana amin'ilay fideranan'Andriamanitra fa ny fiderana tompo no entiky ny fandrisetsika ny Satana ny olona sahimbera ny olona mahaimberan'Andriamanitra no antsirany devoly fa zay olona mitsitsitsy fiderana asa tsitsina ho aizy izy io olona miafiafy amin'ny fideranan'Andriamanitra reny hitangoronany devoly ka zay te hitangoronana amboamboary any ny feonao ty manao hoe tsy ainanina tsy hain'ny olona akaikinao kory ny feonao zany hoe fiderana nefa rehefa miorakoraka nareo iengo tari amin'ny colligimum tari miorakoraka eniny olona manodidina oy amisy inao misy olona mifeky ao eniny olona rehefa hideran'Andriamanitra ny kristianina mihaja be ony ka atao moramora mihaja be litsy zay mahay mide say mide manonja zany ny anarany tompo zany hatramin'ny fonja zany manino
ozongozon'Andriamanitra vahany fatorana ka raha misy mamatopatotra anao ao vahan'Andriamanitra zany rehefa samy derazy ianao. Zany mikelezintsika aina ary zany mifoforatsika mifofotra mba hananany zavatra tsara, zava-maneno tsara. 253 millions de sons, composition de sons oentina mideran'Andriamanitra. Ary sahiko lazaina aminareo fa resaka eniko tamin'io tonton io fa izay le miady hevitra iny miady hevitra iny tsy voakady fotsy akory zany karakara iny nanomezany zava-maneno. Sika ihany vomafy tamin'ny fiangonana rehetra, sika mbola namoaka volany vidianana, fa tamin'izay fiangonana nomeny io oroka ohatsy avaratrandohany antany varatrandohany nomeny fotsiny oroka resy lahatra fideran'Andriamanitra re fianakavian'ireo dia manome zava-maneno zany antany reviziky mambotately misy azy nomena fotsiny tahaka zany fiderana tompo zany. Maherezatra any nareo tompoko fa fiderana an'Andriamanitra maneho ny fandresentsika lay fahavalo dia iza Satana. Dia nideran'Andriamanitra ny apôstôly. Eto zany te mba hitarika ny fiangonana mba mahaiza mihira tahaka ny apôstôly Paoly. Raha teo tahaka ny apôstôly, raha teo misy ole mitonontonona ny ambadika ny apôstôly ranony dia say mihira tahaka ny ataony apôstôly Paoly izy. Zany tsy samitonona ho apôstôly zany, fantatry ny critère apôstôlika petraka misoratra masina. Atao maresy lahatra anao hideran'Andriamanitra fa ny apôstôly dia mihira. Tsy nitoroteny ihany io fa nihira mihitsy koa io. Donc sika hijery Jesosy mihira koa izy anao aizako misy an'izany baiboly paster ngamba misy magie. Matthieu 7:10 5:20 zay ianareo anao découverte vero hoy ianareo. Matthieu 11:25 tam'zany andro zany dia namaly Jesosy ka nanao hoe mideranao araiky tompony lanitra sy ny tany fa nafenao tamin'ny hery sy manatsainy zany zavatra zany ka naseonao to amin'ny zaza madinika. Namena Jesosy mideran'Andriamanitra ary zahay namaky an'io tsy hoe nidera fe nidera tamin'ny teny izy fa nihira. Ho an'ny mpamonikira raisy tononkira io dia sy feoany tsy fantatritsika izy feo nanaovany tompony io fa ianareo mamorona ny feoany hiderantsika an'Andriamanitra io tononkira io fa misy tononkira io. Misy hira koa nataony apôstôly Paoly hainareo sa tsy hainareo Korintiana 3:10 ndao mba anao hitady répertoire apôstôlika amin'ny hira. Korintiana 3:10 hoy ny apôstôly Paoly ny hira azy na re miteny amin'ny fiteniny olona sy ny anjely azaho kanefa tsy manam-pitiavana. Tanao zany ny hira ny apôstôly Paoly sa tsy ny hira? Ny hira izy. Dia nao nefa rehefa saina mihira alahatra mihira fa sairanako mitady mihira antanira mato rehefa mitady hira ao-trano sanga mitoetra ina re mihira to ina re mihira mifanaraka amin'ity texte ina re tompo mba mitafavoaka tsara zany hevitra zany fitady fify dia apetrako le hira avy eo jereko iny oy ianao tsy mihira everinao fa ianao zany amin'ity izy ianao ianao tamin'ny zalahy fa andro zalahy io fa ianao ny fotoana ianao tsy mihira io tangoronany devoly faly ry izy amin'ny ianao tsy mihira ho an'Andriamanitra io ka
amperitsika izy ngizinitsika anandratatsika feo fa nira fédéral no anitsika ny fandraisitsika zay tapany ray amoandiny ny iliany azy dia nanina azy ny mpifatitra nanina mihainy rehefa tsy mahay tsy hoe miresaka tsy hoe mitsangana lasa fa manino rehefa tsy mahay miteny tsy mahay mihira dia zany zao ny avaliny sasany ao zany ke tsy mampihira i paster mba mihepa ary dehibe zany le tsy mahay mihira fa dia miaina niraisiko taminy hoe mianara miay mihira zajariny teknisiana nga aminareo ny zava-maneno sy mahamafimafy feo dia tsy nafanafo nareo ny hira teo fa nomeko teny mihitsy io tonton io hoe zany atao hoe orgue d'église zany n'étouffe pas la voix de l'église mais ça accompagne. La musique est faite pour accompagner, non pas pour étouffer. Zany mahatonga le feo somary malefadefaka atao io zany ny orgue d'église mba hanandratra ny feo tsikitsika ho fideratsika an'Andriamanitra fa tsy toto zay zava-maneno dia tsy mahenin'inona afa-tsy zava-maneno fa feotsika tototra ao dia mba mianara manina dia sady mihaino muzika koa am'izay no manaraka le muzika mitarika atsika fa tsy hoe le muzika mbola tsy tonga ianao efa lasa aloha henanda fiarovana hoy ianao dia sisy muzika tan 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 dia manaraka an'iny ianao fa tsy ianao lasa aloha na ino manko ny ahy teo mba hay miaino tena mba mahazo an'le aina dia mideran'Andriamanitra fa mahay miaino hanaraka sy mifanaraka tsara am'izay zava-maneno eo ny hira ataonao ho fideranao an'Andriamanitra tena cours de fiderana iny zany ty ataotsika fianarana mideran'Andriamanitra zany nagaga tamin'ny apoka io perikupatsika io amin'ny andro anomezan'ny tompo atsika ny amondy betroa indrindra lay zava-maneno tsara indrindra ty Madagasikara no omeny tsika izany perikupe zany hoe mianara midera tahaka nataon'ny apôstôly dia jereo ny vokatra jereo ny vokatra voalohany hitantsika teo miororo ny fototsy ny tranomaizina hoy ny baiboly voahitsy ary marina tsara zany tika teny zany ny fototsy ny tranomaizina no dia atonga ny antranonareo raha trano azozongozona ny tranonareo dia mahozongozona zao amin'ny vao azy ny varavarana io raha azozongozonina ho any tranonareo so dia hoe itrano be ohatran'io matevina be 54 centimetre io no eritreretinao hozongozonina eo zany ny épaisseuran'io antsika io irindriny fetrano na tonga atsika resy lahatra rehefa avy ndresaka tamin'ny teknisianina nandray atanana an'io zava-maneno io hoe tsy ilaina akory a zany support eritreretintsika apetraka izany satria tsy zavatra miozongozona akory io zava-maneno io dia hoe indesina support sakiandanina 9 millions d'ariary anaovana le support to ambany tao rehefa nenonay niaraka tamin'ny teknisianina io a mipetraka amin'ny lamina tsy miozongozona zany nozongozon'Andriamanitra ny tranomaizina vokatry ny fideran'ny apôstôly ny fivavaka nataony tamin'Andriamanitra novalian'Andriamanitra zany fiderana nataony apôstôly zany na dia any amponja aza raha ty amin'ny tany malalaka ohatr'izao trano malalaka ohatr'izao dia mety ho velona tokoa ny fideranao an'Andriamanitra fa voateritery kely monja zay toerana sy lalana alehanao dia fininao manino makina tsy samiteran'Andriamanitra tsy samite tovitovy le taon'ny olona hoe mitady tany malemy
anorena mpagnady ny kristiana any apôstôly paoly na dia ny ponjaza velokiro ho fidiran'andriamanitra na tery manao ahoana zany fiainanao na manao ahoana namanao ny endrika sy ny sanatsy fanaratsy ny olona anao aza atao masakana anao tsy hideran'andriamanitra zany fa ireny sakana sy faneriterena atao reny avy amin'ny devolo dolo reny tsy afanao mideran'andriamanitra ao ary efa viniaino ny apôstôly ny mpifatotra rehetra alay voatsaina inge zany tsy eo moa taotombo tovy farateo izy nasiako nitsangana mba manazava amin'ny problema nerany Madagasikara vao misy zavatra misahotaka kely fotsiny eto zany izy tonton tovy zany a président skolelatsika no tompona andraikitra voalohany amin'ny fonja erany Madagasikara skafa ige le fonjatsy varavarana rehetrarehetra amaka izy re olo reo zany saikana amin'olo le mpiandry fontsy gardien de prison saika amony tena satria fantany fanao amin'ny olona raha vao mivaly fontsy dia maka izy mandosy za raha vao mivoy ioko fa izy rehetra amin'ny fiteny apôstôly paoly aza mamony tena fa ataony zay rehetra tsisy niatsika atao izy rehetra fa nanino fa manina le mpifonjany tsy nandosy miaino très bien 22/20 zay zanako zay miaino ny apôstôly zany ary mitoroteny mihina be miaino teny mpifonjy mivaravarana ny soka tsisy niatsika ry zara tonga ny gardien de prison avy any saika amony teny tonga de tsoahany sabata aza amony tena mba ataony zay rehetra hoy ny apôstôly vokatry ny vavaka nataon'ny apôstôly dolo zany rehetrarehetra zany dia rehefa voavaha tahaka zany reo mpifonja rehetra zao ny apôstôly paoly Silasy any any mety le gardien de prison nakany an-tranony ny mpifonja namany sisa mbola ao dia nentina atao an-tranony lay gardien de prison ny apôstôly sy Silasy natao iny tsy mitadidiko matory mihitsy natao iny izy tonga atao an-trano sasana ny feriny zany le fampahoriana atao any am-ponja ny anarana avy ataon'ny baiboly koa zany izy io rehefa mba hianatra zavatra avy ataon'ny baiboly tsy zava-dozako zany ny anarana mikapona ny mpifonja maratra ny apôstôly dia voatery nentina tany an-trano atao iny sasana ny feriny fa na dia zany izy voakapoka iny fa maratra zany azy tonga atao an-trano ty mpiambina ny fonja ty inona nataony mitory-teny fa mitory-teny dia avy amin'ny tenin'ny kristiana ny finoana dia avy amin'ny mitory-teny mitory-teny ny apôstôly tamin'ity olona mpiandry fonja ty sy miakonany manontolo eo indray nareo mianatra momba ny batisa dia natao batisa dolo izy rehetra mianatra momba ny batisa indray nareo eo a tao an-tranon'ilay mpiandry fonja no natao batisa izy ny ankonany fa tsy hoe nentina nakany an'ireny rano ohatra ny ataon'ny sasany a nakeny mano seza teny nentin'ny rano tao zany natonga atsika naka fomba symbolika satria ny zavatra ampiasaintsika amin'ny fivavahana symbolika izy milaza aminao fa iny divay sotronao iny divay sotrony Jesosy iny ve sotrony Jesosy symbole io ka minina koa raha maka divay avy any avany Palestina zalary io fa hoe andray fanasany tompo fa tsy zany fa divay aty amintsika anao laina symbole le divay sotrony tompo niaraka tany mpianany tary ranony Jordana anaovana batisa any Jesosy dia raha narakarabaka teny dia makanisany ary Jordana any
angony dolo ny olona dia aloavy ny volan'ny roplanina ipirofina ohatra atao vao tonga tonga tany Jerosalema iny andeha jereny zany tanymasiny zany dia makanaizy ao Jordana dia atao batiso ny olona raha anaraka raha bakteny baptizo égale plongé dans l'eau fa tsy zany symbole io dia nakarano sika raha misy io rano jirama io fa tsy dia mieritreritra ndray nareo hoe momba paster aiza miakana ny rano voasiny io rano jirama io symbole H2O nangonina dia iny nanaovantsika batisa tahaka nanaovana batisa andre tolo reto tao an-tranony vao avy ny toroteniny apôstôly izy no ny farisendrasa efa azo ny tany amponja dia natao batisa izy nialoavan'ilay teny malaza andeny faraky amin'ny telopolo amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 9 hoe minoa Jesosy tompo dia vonjena ianao sy ny amponanao izy ilay mpiambina ny fonja ny voalohany resy lahatra tany amponja tamin'ny apôstôly ny hira sy ny deran'Andriamanitra dia nisokatra ny fonja dia nanatona ny apôstôly izy dia nandoalika teo anatreny ny ankoka teo anatreny ny apôstôly no ny farisenahatra hoe tena olon'Andriamanitra reto olona reto dia rehefa tonga tany an-trano izy miainy ny torotena ataon'ny apôstôly ireo ankonany ireo dia natao batisa miaraka taminy ny ankonany manontolo taovy mazava zany resaka zany tsisy anao hitsindalana ndray amin'le hoe minoany Jesosy tompo ianao dia vonjena ianao sy ny ankonanao na dia tsy tia ampiangonana azy izy tandremo tsy zany fampianarana io za mino nandray le filazantsara fa ny ankona kokoa mila miainao io filazantsara io mitoro tamin'izy rehetra ny apôstôly Paoly dia mila n'izay zotra zay arahana ny kristianina fa tsy hoe amin'ny fitenin'le olona tonga tao an-trano so ay taty ampiangonana omaly kenikenina tato moa zay hatramin'ny alatsinainy kenikenina tato mikarakaranyio zavatra tsara tare atsika io dia misy olana anatiny hoy ony ramose any an-trano rehefa tao madama dia hivavaka dia misy izy hoy ny ramose ny anareo any ampiangonana ny Andriamanitra ivavahanareo fa ny anay eto dia efa misy Andriamanitra ka manisy makanisy-nareo any ampiangonana zay aty mivavaka dia nahoana vanina ho azy tamin'izany tsy tsaroko le teny lazainao ndray mandeha fa tokony teneniko taminy vao vakina kely tantara faharoa toko fahafito rehefa misy mitenitena zany aminao dia ity tantara faharoa toko fahafito ty vakina aminy ny 440 no malaza be sy fantatrareo loatra hoe raha ny oloko izay natsina amin'ny anarako fa ny andininy fa 540 no tiako mba ho fantatrao misy kokoa 540 tantara faharoa toko fahafito 540 ary izao dia hiratra ny masoko ary misofotra io ian'ny vavaka zay atao amin'ity fitoerany ity fa efa nofidiko sy no amaseniko ty trano ity mba hitoerany anarako mandraky zay ary ny masoko sy ny foko homanakary tsy nisy toerana nitondren'Andriamanitra hitoerany fony iahiratany masony afa-tsy aiza ao am-piangonana ato am-piangonana ka rehefa misy miteny aminareo zany hoe makanesinareo any fa zay aty dia efa mivavaka dia efa mbarao aminy any misy trano nametrany tompony fony mba ho manina aminareo isa-piakonana io andiny faraiky amin'ny telopolo amin'ny asan'ny apôstôly toko 9 hoe minoa Jesosy tompo dia vonjena ianao sy ny ankonanao zay efa nandray ny filazantsara tahaka anao koa le
finoanao zany varavarana ny sokafana mba ahafahany firazantsara ho tonga any amin'ny ankonanao dia ahafahany mandray zany famonjena zany fa izy ny mandray famonjena ny mino hoy sikevijekemo tamin'ity volana aogosto hoe mandray ny famonjena ny raha somary teriterena zany lala zany dia hoe ny mino ihany no afaka mandray ny famonjena ka antitrantero any amin'izay olona na izy ty tena tsy teo aty am-piangonana matahotra ny tsy azo toerana sady mangatsika ny andro anaovy ny body hatrany aloalika anaovy ny manto mpanafany anao fa tongava aiza aty hatrany'Andriamanitra vokatry ilay hira fiderana nataon'ny apôstôly dolo zany rehetra zany fa maranana somary mba mitodika kely makao amin'ny apôstôly sika rehefa nentina niditra tany an-trano izy mirahalahy dia sasana ny feriny dia natao ina koa norosoana hanina teo anoloany dia levakina ny Galatiana toko fahaenina andiny fahaenina Galatiana toko fahaenina andiny fahaenina zany mora tadidina kely iny zany ny apôstôly Paul zany eto nampianatra nyity tompony mpiandro fonja ity dia nanasany feriny nanome hanina azy aoka zay ampianarina ny teny mba ahafoy zava-tsy ho an'izay mampianatra somary miafiafy kely amin'ny resaka an'ity satria mpitandrina miresaka amin'ny fiangonana mahakasika an'izany toejavatra zany ento koa avy any amin'ilay fiteny ratsy tsy fanao amin'ny fivavahana ataon'ny sasany hoe io fanompony dekona io rahalahy aiza mandray ny valina la zao fa tsy hainareo le zany fiteny zany sotra namanaty hoe any an-danitra zany ny fanamahivanan'ny olona tsy fatakaran'ny olona ny valim-piti omen'Andriamanitra amin'izay misasatra sy mifofotra manompo azy tsy mahatakatra ilay fanomezana ataon'Andriamanitra valiny zay mba kely vitanao dia raha miteny apôstôly Paul hoe aoka zay ampianarana ny teny mba hahafoy zava-tsy ho an'izay mampianatra dia miafiafy amin'ny teny an'izany sao lazay ny sasany ray mitrandraka vola indray le pasitera ty na dia faranjaka vola aza ny anarany fa tsy hoany tombony ao an'izy io fa tsy samy teny ho an'izay manome ary fiteny malaza amin'ny Korintiana faharoa toko fahasivy zany fa mahaso kokoa ny manome malaza koa ny hoe zay manome amin'ny fifaliana no tiany tompo fa tsy tafiditra any am-paosiny sasany zany teny zany fa raha vao ny paosy ny no kasi tsy mariny zany fa ny paosiny ny hafa mety ho mariny zany tsy mahafoy ndao ary ho any amin'izany Korintiana faharoa toko fahasivy zany mba ahafahanao miala amin'ilay voambolana ampiasain'ny apôstôly Paul tsy tiany iainanao Korintiana faharoa toko fahasivy ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafito Korintiana faharoa toko fahasivy andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafito koa nataoko fa tsy maintsy mangataka ny rahalahy
handeha ialohany aminareo aho ka vita raha teo ny fiantranareo zay nokasianareo teo aloha mba ho vitaina toy ny fiantrana zany fa tsy toy ny inona fakikirana lavalisy l apostrophe fa tsy le maninona ny tombosareo iny l apostrophe fa izao lazaiky zay mamafy kely notsinzay kely notsinzay fa zay mamafy be kosa notsinzay aoka ny olona rehetra samy anao arak'izay niny fony avy tsy amin'ny alahelo na fanerity reny fa ny panony amin'ny fifaliny no tian'Andriamanitra ianaro io jereo tsara ty gardien de prison ty olona mpisonjaka reo raisin'ireo izy zany sefo eo zay tiany atao am'ireo mpifonjareo sy azony anaranam-po io tsisy bety azy na anagatra azy hoe fa nataona ina reo mpifonjareo azony atao zay tiany atao fina nataony satria nandreny teny tompo tamin'ny apôstôly izy efa hitany olona maratra zao nokapony mahafantatrao natokany apôstôly Paoly naratra io vakeo hoe toko fahinambiny folo manomboka ary amin'ny andininy fahaenina ary rehefa famany an-trano avatseto ny amakinany zany rehefa any an-trano teny tao an-tanàna tao a ny apôstôly a dia nyfanena tamin'ny vehivavy anankiray manana fanahy mahavady a saronareo zay fanahy mahavady zay tamintsika nanao herinandro ny fanamasina dia zay fahagagana rehetra nataony vehivavy nanany fanahy mahavady io a nampanakarena ny patron hay reo olon'ireo manao odimody manao fahagagana reo a misy patron tokoa iny eo ambadika ao mamatsy azy nampanakarena ny patron ny fanaovany vehivavy manany fanahy mahavady io a ny fahagagana teo an-tanàna tao fa tonga ny apôstôly Paoly navoaka tao le fanahy mahavady dia vola ike zao so dia mieritreritra anao hoe reo manao fahagagana le fanahy dia hoe misy fahagagana be mihitsy atria mba zaotisy sabotsy namena aty misy fahagagana be mihitsy atsia besarety aty misy manao fahagagana mihitsy atsia ny 67 aty misy manao fahagagana mihitsy ary taotra ary miaraka amin'ny mayor so dia mahita fahagagana any ianao a dia hoy izy anao hoe fanan'Andriamanitra hoe fanahy mahavady fanahy devoly zany roan'ny apôstôly Paoly tao le fanahy mahavady tsy navita fahagagana tsony le vehivavy dia tsy napiditra fananana tsy lohan'le patrony dia tezitra le patrony tezitra tamin'ny apôstôly a dia no navadiny ny resaka tao an-tanàna reo olonareo a manavatava hitao amin'ny tanànatsika manao fampianarana tsy tokony atao aty amintsika dia misamborona no kapoina ny apôstôly dia nampidirina ponja zay hita tany no ny fitoriny filazantsara no mikapohana azy dia ikapoka nanjo azy io nety tao anaty fonja io hitan'le gardien de prison ka rehefa hitan'le gardien prison fa tsy olony ratsy ny apôstôly rehefa hitany fa hay olon'Andriamanitra io zay natonga azy nandoaliky teo anatreha dia nety nivoaka ny fonja sans décision des chefs ny sasany ny feriny ary misony haniny izy ary ny faly izy io andininy io ny faly izy satria efa nino an'Andriamanitra mamafaly anao ve zany anao efa mpino an'Andriamanitra mahafaly anao ve zany hoe zay efa mpino qui vaudrait mandray niny anao mandray ny famonjeny ianao ka mahafaly zany hoe olo vonjen'Andriamanitra manaiky amonjy ianao Andriamanitra sy niny ianao dia ny faly izy ohatra ny hitako hoe nanangona orchestre ndraiky raha mosety tao an-tranony tao anaovan'iny io anaovana fety fa nahazo finoana nahazo famonjeny izy zany nge le ataontsika reny rehefa raisina mpandray fanasany tompony zanatsika manao fety fa
fa tsy mihirany tsy liva koa no atao azy misy fanitsiana tsy maintsy atao mihitsy a be de hira azo andihizana tsara ny hirantsika ko ninona raha ireny no andihizana ary tsy dimy tsy liva na midian'ny tansimena no atao misy dia kristiana mahafinaritra be tsinjatsinjaka manandra-tanana tahaka nina nataony davida raha niakatra tao an-tranony ny trano lay fiarany fanekena nitondrana ny didifolona tao an-tranony davida ny tsinjaka ny mpanjaka ka misy karazana dia zany ao anaka fa tsy midia rehetra koa zany hoe atao mandihy mifaly ny kristianina tahaka ny lazako anareo hoe misy tenue de plage chrétien fa tsy hoe zao tenue de plage rehetra zao koa no entinao ianao afaka mifidy tsara tiano anaova koa tsy palitao a hoe ho any amin'ny plage de lino paster amina cravaty hoe oazy ianao paster oazy amin'ny plage a imezany olona any ianao tolony olona molotra any hoe zao ny fivavahana lasa manano ny paster mitondra cravaty ty amin'ny plage fa tenue de plage fa kristianne de tsy misy valaka am'izany dia kristianne fa tsy dininy olona tsy mideran'andriamanitra de tokony isy zany a fiangonana kristianina mana-talenta raha misy ny olona mampianatra danse de salon any a misy kristianina misy olona any a mampianatra danse ndriky tansimena any ambadika any a mba misy koa kristianina mitsangana mampianatra dia kristianina ho fideranan'andriamanitra mba tsy hoe misalasala matahotra vao hoe ideran'andriamanitra mideran'andriamanitra zahay amen tsy zany hitanao rehefa tsinjaka eto manina io mandia fa hainareo mijery fotsiny specta fotsinareo mandia paster fa tena tokony ianarany zany mba izy dia hainy kristiany andihizany iderany an'andriamanitra salamy fa 7:7 ndao kely mba amarana zao totenitsika zao salamy fa 7:7 vakina ny 9:4 mialohan'lay alleluia farany io eny fa ny salamo alleluia farany ary ary amin'ny 9:4 mampianatra an'izany ko alleluia ny raha firam-baovao an'i jehova ny fiderana azy eo fiangonany ny olona masina aoka ny israely faly ampanao azy aoka ho finaritra ampanjakany ny zanak'iziona aoka hiderany anarany amin'ny dihy izy sy ankalaza azy amin'ny ampongatapaka sy ny lokanga fa sitraky jehova ny olony ravahany famonjena ny mpandevitra ameteny sy hitaonany zanako mana-talenta amin'ny dia aho anokatra fampianarana dia kristianina tsy zany zombanareo zany fa misy dia tsy manaitra filana azo ny kristianina atao tsara fiderana an'andriamanitra mba ho sitraky jehova ny olony ka ho ravahany famonjena satria mila fa mandray famonjena amen tsy mihaino anareo